Miarabana anao tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azy avy amin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity mibatoerana tanteraka ilay arindraona hitantsika ato atsimon'ny nosy izao amin'ny ankapobeny ny fisian'izy io no anisany manalefaka tanteraka ny tsioky ny varatraza eto Madagasikara orinan'izay dia mbola misy arindraona hafa indray andrasana avy any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny lakandranony Mozambika ka vokatra dia tombanana ialefaka hatrany aloha ny varatraza asaika ato anatin'ny efatrandro ho avy izay vinavinaina hitondra tandrifin-drahona amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara koa moa izay arindraona vaovao izay any amin'ny faraparan'ny herinandro any fa amin'ny fiandohan'ny herinandro vaovao kosa indray dia miverina mahazo vahana indray ny varatraza ka vokatra izay dia miverina araka izany ny volonandro irinina eo ihany koa ny fidinana maripana amin'izay fiandohan'ny herinandro vaovao izay ny mahakasikasika an'iny fa raha ny toetry ny androzika ho an'ny rapitso vao maraina dia isy ny tandrifin-drahona miserana any amin'ny morontsiraka varatra atsinanan'ny Madagasikara sy voany atsinanan'ny nosy mety anerika indraindray ny andro any amin'ny faritra alaotra mangoro amin'ny maraina be fa misava moa izay rehefa atoandro torak'izay ihany koa ny ilany atsinanan'ny faritry Sofia mety ahitana tandrifin-drahona ihany koa ny faritra atsimo atsinana sy ny any amin'ny distrikany Taolanaro ny masoandro kosa no ibatoerana amin'ny faritra sisa mety ahitana zavona vomaraina ho an'ny avoatany sy ny tany atsimon'ny Madagasikara io rapiso tolakany dia mbola mety hitoetra hatrany ny tandrifin-drahona any amin'ny faritra savana alanjirofo sy ny faritra atsinanana ary ny ambiny kosa indray dia saika maina tanteraka ny andro raha ny vinavina amin'izay andro ny rapiso izay hatrany ny maripana mifandraiky amin'izay manodidina ny 12 ka hatramin'ny 15 any avoatany ary 17 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy any amin'ny ilany andrefana dia somary mafanafana ny andro any amin'ny tapany atsimo andrefana sy voany andrefan'ny Madagasikara iny satria dia tombanana manodidina ny 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius izay maripana izay fa ny morontsiraka varatra andrefana kosa no somary misy fidinana kely ny maripana hitantsika ny nosy be sy any mahajanga any izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny alarobia kosa indray mbola mitoetra ny zavona vao maraina ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny ilany atsimo atsinanany nosy saika maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia eo ary ny raona izay mety mandalo any amin'ny faritra sava Mbatsoa sy ny faritra analanjirofo iny ny ambony kosa moa dia ny masoandro no mibatoerana oriny zavona ihany koa mazava ho azy dia ny masoandro no saika ibatoerana fa ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary ny morontsiraka atsinanany nosy kosa indray dia manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny any amin'ny tapany andrefan'ny nosy saika mahery ny 30 degré celsius avokoa ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alarobia izay hatrany amaranantsika ny fandarana ary ny toetry ny andro ho an'ny alakamisy misy hatrany ny tandrifin-drahona mandalo any amin'ny tapany voany atsinanan'ny Madagasikara iny mety anerika ihany koa ny andro vao maraina ho an'ny faritra alaotra mangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofia batoerana hatrany ny zavotany ho an'ny avoatany sy ny ilany atsimo atsinanany nosy ary ny atitany atsimon'ny Madagasikara aorin'izay dia ny masoandro no ibatoerana toy ny any amin'ny faritra sisa hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara izay ny masoandro no saika tena mibatoerana kokoa ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay dia mbola manodidina ny 14 ka hatramin'ny 19 degré celsius eo ho an'ny avoatany 17 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ahitana fiakarana izay any amin'ny distrikany Taolanaro ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny distrikany Morondava amin'izay andro ny alakamisy izay hatrany izay ny météo tamin'ity an'ity ary rapiso indray fotoana manaraka veloma tompoko.